Intia ho rajaka-bola nandray miantsony tompo mba hampitondray izao hafatra ho an'ny fiangonany amin'ity andro ankalazantsika ny akarany manendanitra ity. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany mba azontsika mandray izao hafatra ampitomboin'ny tokoantsika izy io. Tsy renareo tamin'ny famakinany teny hoe ity miaingana ny toroteny satria tsy toroteny no ataoko fa fampianarana voafintina nefa mahazo manapika ny chrononao ianao 25 minutes zao fampitinana ny toroteny ataoko momba ny andro miankarany zao. Misy zavatra tsy maintsy azotsika tsara avy amin'ny soratra masina mba ahafahantsika tsy manamaivana nyty andro miankarany tokoty. Raha vakitsika ny mpanjaka faharoa dia niakatra lentsika tao Elia. Dia ndao mba hiverina kely eo Malakia toko fahatelo sika. Mpaminany Malakia, mpaminany farany amin'ny Baiboly zany mino afa tsy ho sahirana nareo avy eo Matthieu ndray mandroso Deborahita izy. Malakia toko fahatelo aria ny andiny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Malakia toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Hoe tompo indro izaho aniraka ny Elia mpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny androny Jehova lay lehibe sady matahotra ary zay ampotiny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandraho avy aho ameliny tany amin'ny fandrikanana. Zao zatra tsy maintsy azotsika mahatonga nyty andro le karany tompo ty ho andro lehibe tokoa amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy verina indray Jesosy atao amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly, tsy verina indray eny amin'ny rahony lanitra Jesosy raha tsy efa tonga indray Elia. Io lazain'ny Malakia io aniraka ny Elia ho aminareo indray aho alohany atongavany ny androny Jehova zay andro lehibe, ny androny Jehova zay andro lehibe, andro fampiroroana, andro niezinezina ary andro ny fandrikanana ho iny filazan'ny soratra masina azy any amin'ny Apokalipsy io eo nataterah'le hoe fahafatesana faharoa ho an'ny tsy olona. Raha hoavy Jesosy eny amin'ny raha olanitra mbola hialoha azy i Elia. Zao mifampianarana ny soratra masina fa tsy misy lofo mahazo matova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra zany ao anatiny zany Elia tsy maintsy miverina aloha dia maty mihitsy, maty. Fa Elia tsy nandalo fahafatesana hitatsika io vo teo Elia santimy azy dia tonga dia eo dinentin'ny fiaran'ny Israely nakany tanitra kalesiny Israely nakany an-danitra. Ampianarany Apokalipsy fa ao amin'ny toerana misy an'i Abrahama izy amintsika miteny zao mamaky ny tiko toko faha-12 nareo dia azo am'izany ao amin'ilay lazainy sasany amin'ny teny mahazatra ty amin'ny androtsika hoe ao trano fialasana sady-datanty. Na i Abrahama aza zany tsy mbola any amin'ny firena le fanjakana hitoerany hatrany farany mbola ao amin'ny toerana anankiray Abrahama. Dia zay maty letraka mino an'i Jesosy dia makeo amin'ny Abrahama tahaka ny kanisan'i Elia dia akaikin'ny Abrahama. Fa Elia mbola tsy nandalo fahafatesana dia tsy maintsy midiny izy aloha mialohany amin'ny lehiben'i Jehova dia maty mihitsy Elia rehefa avy eo dia atsangana miaraka amintsika rehetra amin'izay izy. Tao vakina ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra azafady amin'ny antitra fa dia anahirana ndray amadipadika Baiboly ndray ve pasitera
ny fotsiny fahazava-madika ny antitra Tesaloniana mbola toko faefatra vakiako manomboka amin'ny fa 3:20 Tesaloniana mbola toko faefatra ny 3:20 fa tsy tiana hitsofantatrareo rahalany amin'izay motomandry mba tsy alahelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangany ray dia tozany koa hitondran'Andriamanitra izay efa lodomandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy fa izao lazainay amin'ny teny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra manam-piavo ny tompo isika maninona isika izay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana manam-piavo ny tompo izay le tena feno amin'io dia tsy mba hialoza efa nodimandry sekoly fa ny tena ny tompo ny hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo miaraka anjely ary ny trompetra an'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia sika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina iaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka dia hoany amin'ny tompo manakariva isika koa dia mifampinoana ianareo amin'izany teny izany efa ho avy ny tompo eny io koa tsy hankalazay ny fiangonana satria tsy hita izay daty hankalazana an'io dia ho avy ny tompo raha mankalaza krismasy sika mba efa nasiana daty 25 décembre mankalaza pasika sika dia efa manao ny équinoxe dia mandeha manisa andro dia tonga ny fotoana hankalazana ny pasika sanana ny toza io omba isa-taona arakaraka ny toetrandro arakaraka ny zava-misy amin'ny vanim-potoana iainantsika dia kisaka le équinoxe fizara-taona dia ino anisan'ny olona ny daty ny pasika misy daty hankalazana ny pasika misy daty hankalazantsika iny akaran'ny tompo isaina ny efapolo andro aorianan'ny pasika dia tonga ny akaran'ny tompo ampina folo andro rehefa avy eo dia tonga ny païté 40 plus 10 ka ny andro izay vidy tompo indray eny amin'ny raha ololanitra asa mba hay amorona daty amin'izany ny fiangonana hoe tao hoe ankalaza fa ho avy indray tompo dia mba izy mbola ho avy saingy izao tahaka ny efa nankalazantsika ny krismasy izay tsy isika no mampitely goanona tantara fa trany amin'ny mpaminany nefa lazain'ny mpaminany hiteraka zazalahy virjiny dia hiara-monina aminareo izy dia hiaritra amin'ny malady Isaia 3:50 dia ho voneny olona amikeny izy tsy lobava aitsika izany tantara izany tonga ty amin'ny pasika reny efa tanteraka tena mahatiantoka izay olona milaza fa hoe zaraga tsy mino an'izany Jesosy zany ny tantara na ny tsy mino aza mamaky dictionnaire rehefa tsy hamaky baiboly isaky mametsaka daty izy dia tsy maintsy mahindraka ny Jesosy ho marika na talohan'ny Jesosy before Christ BC na taorianan'ny Jesosy anno domini AD tsy maintsy mametsaka ny Jesosy ho marika fahafantarana amin'ny tantara n'izao tontolo izao na ny tsy mino azy folo tao amin'ny hevitra lehibe hoe mpitantara fa mamaky boky anao momba ny finoanany Jesosy dia matantaraina zany ty zavatra folo tao amin'ny hevitra lehibe na tsoina tao zareo ny fampiantso ny tsy mino rehetra ilay zateny mba nanaporofoana anazavana indray makamoa amin'ny fiainana hoe tsy misy Andriamanitra dia lasa ny adjevitra samy manazava ny manam-pahaizana samy milaza hoe fa tsy misy Andriamanitra dia misy anankiray lay le plus jeune tamin'io février io samby azo lazainao izy zany tsy hoe ninona indrindra ndeo mpifolo rehetra nitsangana izy dia miteny tany mpifolo ray trano mahagagaga olona mahatonga antsika miadihevitra tahako zao tsy misy Andriamanitra tsy misy ko zavatra tsy misy ko ina ny adikevitra amin'izany koa izy azy dia taitra ny sain'le manam-pahaizana pitarika malany teny zany zandrikely zany ka raha tsy misy vina ny adikevitra amin'izany ndao irava dia olona izy mitsangana araka zany ro manan-kevitra
dikan'izany misy le zazakely misy izy dia raha va fivoriana dia tena matiantoka zay tsy mihina hoe tsy misy Jesosy mpaminany efa nilaza fa ho avy ny ampiaterahan Jesosy dia raha ihany hitondrany Virginie azy okibony aterahany amin'ny ray andro zay dia vakino soratra masina fahitanao tantarany soratra masina azy ny zaza madinika rehetra voalazany salamo fahavalo tsy fatyvetivety so dia lasa manivina be zany saiko zany lasanareo any tsy maninivina ndraiky fa raha salamo fahavalo rehefa mba manao fety l'eglizy dia mba tsiko foana isanamo asa nafa mba manontany le ray aman-dreny tokoa hoe iany any pastera salamo fahavalo ny andiny faharomonjana dia ampy antsika avy amin'ny vava l'eglizy madinika sily minono no nanoren'Andriamanitra hery no mpandrafy azy mba hampanikinanao ny fahavalo sy zay tamaly ratsy isaky mankaraza krismasy sika ary fomafy amin'io koa izy sokonjokony amin'ny siko lehilahy ikizy madinika ihany manao fety ny lehibebe zay fa tsy manao ary raha dia anao raha vo lehibebe na tsiko lehilahy dia miala izy fa maneny fa lehibe ako manankizy io très bien makatony sy ohatra masina anao zany dia tsy mankalaza naterahany tompy anao fa avy amin'ny vavany ankizy ny zaza madinika namboaran'Andriamanitra hery sy voninahitra ampanikinana ny fahavalo sy zay tamaly ratsy dia lasa ny hafarany antsoinareo hoe inany krismasy dia nareo zany manao perita daholo ikizy ihany no fety defa naromana robateria vo tonga krismasy maty to ny mikisa lakomany to ny vorontsoloza rehetra manareo defa ny kizy ny tena tompony le fety fetina kizy dia amboariny tompo zany andro zany ankalazana ny krismasy tonga ny tompo dia toy izy ana tantara dia be tao amin'ny angonany tao izy no tamin'ny fotoana nampianarako ny tanora vromony zay farikona mba hivoriana tety vaintsona marsa plutôt 25 avril 29 avril dernier dimanche de l'avril toakandro dia resaka momban'izany hoe fankalazana krismasy aloha efa iny dia Jesosy tompo tao anivony ankonany tsy ho tantara ny baiboly zany fa ho an'izay mba te curieux te hianatra dia mandeha makany biblioteka fa any biblioteka no ahitana azy efa any anatin'ny internet koa izy amin'izao fotoana l'évangile de Jacques ny filazany tsara ny Jakoba dia rahalany tompo nanotao filazany tsara izy io dia tantarainy Jakoba ao ny fahazazany Jesosy tsy ho tantara manko zany hoe toute l'enfance de Jésus tsy ho tantara fa zavatra mantsikitika tsy ponina anatin'ny tantaram-piainan'i Jesosy voalaza antsika ao nakany amin'ny tempoly izy nombe fotoana dia tsy hitanaka izy fa tantarainy Jakoba lay zanjy mpahita-po aminy nandeha lalao tany zareo taka ny zaza rehetra sao dia mieritreritra hoe i Jesosy teraka nateraka Maria dia tonga dia nikotabisa ty tonga dia nao fagagana fa nitombo taka ny zaza rehetra olombelona rehetra io dia nandeha lalao tany Jesosy miaraka tamin'ny rahalahy ny anabavy tany tokotany tany eniko zany sainy sasany ka manana anabavy koa i pastera taona matitoko fa 320 dia fa 350 sao dia mieritreritra nareo i Jesosy Kristy tompontsika io dia milasaka be an-tany fa tsy misy nizanizantsony tao amin'ny tao Matthieu 13:53 fa zay tsy mino an' Jesosy tonga nofo c'est-à-dire
miaina ny fiainany maha-olombelona mihitsy Jesosy dia izy no antikristy io izy jaona any amin'ny taratasy olombelona izy manana fianakaviana manana mpiray-tam-po Matthieu 7:10 telo amby 50 ary rehefa vitan'i Jesosy rehefa anoarandreo dia miala teo izy aloha tonga tany amin'ny tany izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga hatalanjona ny olona ka nanao hoe taiza reny nahazoan'le ty zany fahendrena sy asa lehibe zany tsy le ty va ny zanaky ny mpandrafitra izy zany mpandrafitra zany Josefa tsy Maria va ny anaran'ny reny marina zay sa tsy marina ary ny zany Jakoba sy Josefa sy Simona ary Judasy ary va no rahalahy izy anao ifampisalasala raha nanana reny izy mbola marina ihany aminareo fa rehefa lazay fa manana rahalahy izy nefa manomboka misalasala nareo manana rahalahy izy toy izy ihany ary ny anabavy motsy ety amintsika avokoa fa izy ko taiza nahazoany ety zany zavatra mety zany atafy toina taminy izy dia re rahalahy sy anabavy be nandeha miara-lalao taminy mbola poekely Jesosy zany azafady any fomba zako hoe mbola poekely fomba fitenena andavanandro zany tsy miteny ratsy akoa zany afanantsorana mba ho azy olombelo hoe mbola poekely tompo tamin'izany dia raha tao an-tanàna tao izy na ratsa le zanakolona miara-lalao tamin'izareo tsy fantatra votonan Jesosy hoe dia mianjera sa lalao baolina dia mitrosona sa miazakazaka dia voatatina hina tsy fantatra fa na ratsa be le zanakolona izy miara-lalao dia io tika nakeo Jesosy dia miraisy fotsiny totry le zaza maratra io hoe Jakoba mitantara azy ao amin'ny livre de Jacques dia mitsoany taminy mitsoany Jesosy tanany dia nanina le fery kiantona tonga dia sitrany tsy olatra akory hoe nofory niazakazakainy any Jakoba nakany amin'izy nakany amin'ny dadasinentany tany dadasineny matraka be io nataony Sokraty tsy hevitra mitsy naratra ile zanaky amina iranany naratra atao mpilalao tonga dia maisa fotony tonga dia tsoany tany sitrana le fery zany atao le dessin animé hitanareo hitakitan'izany hoany zany tantara zany dia ataona eny dessin animé ka raha vaky andreny ikizy dia izy hoe ay mitovy le dessin animé ihany dia tsy manam-ponona ny Jesosy rehefa aveo famonona fonona ny dessin animé sao dia tsy gaga sao dia gagagaga amin'izany dia izy Jesosy mitombo fa ny amin'ny krismasy zany antenaka izy dia mitombo izy dia miara-lalao tamin'ireo rahasy anabavy ireo izy dia tonga fotoana ka nenefitra izy fatianina tantaran'i Jesosy fantatsika rehetra zany dia nalainy dia voly fanahy izy sy ny toy zany tonga fotoana andro pasika dia nankalaza pasika maty Jesosy izy misalasala zany antreoany marina sa tsy marina nisy sa tsy nisy dia maty Jesosy dia nakeo fotsiny azo fijaliana teo Maria dia Salomé rehefa mba Salomé ny anaranao dia mba namany Maria anao zany dia vadiny Clopa dia Jaona ny mpianatra tiany Jesosy Jaona toka sy folo zany manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 tantara sy toatra masina an'izany dia Jesosy eo ambony ny azo fijaliana miteny amin'izy mianaka hoe avehivavy hidiny zanakao manjany Jaona dia tamin'izany izy raha lehilahy hidiny reo dia maty teo Jesosy tantaraiky tamin'ny Dorcas tamin'ny talata teo zany tantara Jesosy teny azo fijaliana natreny reny zany masabay anao tovitovy ny sary fa ny fahatanterahana ny samy hafa teo amin'ny fimonana faravohitrio toerana miantrano faravohitrio teo no isy an'le vehivavy tondra ny zanany tao Pilo fantareo zany tantara zany sy tsy mahafantatra zany tena tsy mahafantatra tantara Madagasikara tantara fimonana
tonga ny miaramila ny vasan'ny mpanjaka avy any dia torana teo ilay vehivavy dia nanina moa pitsoka le zaza atao kibony dia mifan'ny miaramila iny mbola nasiny tamin'ny sabatra indray le zazakely dia navery tao nandiafo dia ny olona amin'izany manatrika io reny atao paibe maso mba ametraka taotra ao an-tsainy rehetra havany mivavaka tahaka azy mba tsy anitsony zao finonan' jesosy aloha andriamanitra vazaha zao fa natao teto ny zavatra rehetra hanokotona zany finotsika ny jesosy zany fa voamaika tonga ny missionnaire fahatsiarofana zany tantara zany na olona teo ny fiangonana dia tantaraina ny potsy misy zavatra tahaka zany io tantaraina ny tia manjakaray janahary tranovato artura tao misy amenarany olona dia tantaraina reny mba afatsika mahalala hoe natao nyeny namonona ny folotsika tinotsika ny jesosy io avomaika nampiretareta ny finoany malagasy any Jesosy Kristy zany rehetrarehetra zany marina fa tena tety Jesosy maty tsangana tamin'ny maty pasika zay dia tonga ny fahaefapolo andro aoriana ny pasika niakatra ny tombo tsaroko nankalaza ny andro ny akarana sika tamin'izany fotoana zany andro voalohany mba anaovan'izany andro ny akarana iarahmivavaka tanatokavanay andro ikarako olona enina ambe folo tonga teny vavaka tena tsisy tenana ao finoany kristianina zany hoe ankalazana ny andro ny akarana sorako an'andriamanitra mitiafa ho ary tombo fa feno trano raha alahady mangatsitsika anaty rinina tsy mitovy amin'izao maro manko ny rinina dia olona mpitsitsitsy aina rehetra tonga dia anaty boty fotsy doly tsisy tonga tsy manina mangatsika ina paster dia tsy tonga izy miantso izy amin'io za mihitsy fa tsoiny tsy menatra kory dia mankalaza ny andro ny akaranatsika foizitsika io a nataotsika nitoizatsika mandrakanivy io a tonga amin'izao valinandro efa mba felofelo ao ampotsika io ny finoana zany hoe niakatra ho any an-danitra Jesosy tsaronety ny teny malaza natao Jesosy momba zany hoe tsy maintsy iakarana zany mahatsara analoha ny fialako fa raha tsy ala dia tsy ho avy ny mpananatra ina sanazeny zany fanahy masina fa ity tsy vakinareo na tsy azonareo zao matoko faefatrany folo andiny farombiny folo 14-12 mianatra sikio velao mahay loka raha mandokodoka le trano any pastera vetivety tsy mazavatahotra dia any velao mahay loka sao natoko faefatrany folo andiny farombiny folo zay mino ahy miasa ataoko no ataony kio alenao asa lehibe zany azy izy satria zaho makany amin'ny ray andro ny akarana ilazay Jesosy io a andro ny akarana ilazay Jesosy io a anao asa lehibe ny zany azy izy satria zaho makany amin'ny ray raha tsy miakatra ny tompo zany dia manintsika tsy mahavita asa lehibe ina zany asa lehibe ho ataontsika zany ny apôstôly Paoly efa nisantatra an'io raha tety Jesosy manao vazivazy ny mpanoratra vazivazy ny mpampianatra raisiko vazivazy ampianarana anareo raha tonga tety Jesosy andravany tempolo na tokavany teto inona teny Jesosy momba zany raha fao ty tempolo ty oa mandrava tempolo Jesosy fa izaho ananganazy ny atelohana tsy azo mila ny teny tsy nisy fiangonana natsangana Jesosy fo nisy teto na ray azy raha fiangonana trano ivavahana ohatr'izao fa ny apôstôly Paoly zay tanàna miakarany rehetra zay tanàna nandray azy rehetra dia nampiana ny fiangonana
mamaky any amin'ny dictionnaire de la Bible ianareo dia fantatra zany hoe haina no missionnaire nitira ty fivavahantsika thomasien ty ty Tomasy tonga tanitra taty amin'ny Eropa taty dia nanorana fiangonana tany Eropa tany dia anisan'izany tany Angletera dia missionnaire avy tany Angletera tonga taty amintsika dia olona voataizan'ny missionnaire Thomas zany Tomasy fa manina Tomasy tsisy heko manina Tomasy tsy mino raha tsy mahita dia tonoana atao ny anaran'ny olona tsy mino raha tsy mahita fantatrareo anarana malaza be zany atao hoe Descartes zany tsy mahay manaiko hoe impulsion égal à deux raha tsy mahakazavatra misy ray oay tena ray ty oay ay roa izy efa kambana tsy manaiko mihitsy raha tsy hitany maso dia lovaitsika mandraka ankehitriny finoana azotsika dia le finoan'ny olona mila ka finoana tsony zany i Thomas le talazany Jesosy hoe avianao dia ty jereo tanako nisy olatra voako ataovy ataonany voako ato tananao arazarosiany tsy mino anao fa mba mino fa mahita ve dia tsy ino raha tsy ino fa sambatra zay mino nefa isika zany zao mba midepase ny Tomasy ka za hoisan'izay tsy mino raha ilazana fa miakatra tany alanitra Jesosy fa naty parenthèse kely ho an'ny andro fankalazana ny andro fiakarany tia tsy dia tena mbola mahasitina anareo koa zany ianao batisany zanakareo amin'ny andro fiakarana ay olona vitsikely miamanatsy miana amin'ny andro malaza reny anao taoko tonga ny krismasy ronjato atao batisa tonga ny paske telonjato atao batisa fa tonga ny andro fiakarana tsy misy amban'ity andro tia misy anankiroa vo manomboka vo anankiroa anao batisantana andreo avy eo fa azo atao azo atao tsara mihitsy am'izay malaladalaka fotoana dia manao batisany zana ny fampofavahana tanterahany fiangonana rehetra dia azo anatanterahana ny sakramentany batisa avokoa na oviny io rehefa tonga vono ny fiangonana zany hoe eo ny reondrempitarana dia eo ny kristiana miara-mivavaka zay ny fiangonana mivory dia azo atao ny sakramentany batisa dia mba misy efatra mianana tonanjanany aby zany dia tanterahany zany rehefa avy eo mino ny niakarany tompo any an-danitra ny fiangonana dia tantarainy asan'ny apôstôly teo ny asan'ny apôstôly ny tena tantarany antsipiriany zavatra mitrano eo mpianatra tamin'ny andron'le Elia sy Elisa ihany miampitany rano Jordana an'jibapolo any zany dia nadavitra teny ohatrany matahotra sa tsy mino sa lesina tsy fantatra koa zay trany dia jibapolo any zany rehefa izy vola ihany lasany ampitany rano Jordana teny izy no nahitany Eli miakatra rikakeo ankadesiny fidely lavitra n'izany ny sary asan'ny apôstôly toko voalohany io Jesosy sy mpianany teniteny izy mpianatra izy dia nanina rehefa fotoana nakarana ho any an-danitra sary tena mba naniry mitsy ahitan'izany miaraka tamin'ny apôstôly tena mba matanjaka be fonoko hoe niakatra ny tompo teo koa amba hoe tompo hoe lasa tompo dia nisy anankiray an'izay ny rahan'Andriamanitra miteny tamin'izy rehetra teo hoe ry lehilahy Galiliana nahoana ny variana mijery ny lanitra ianareo fa iny Jesosy nakarana niala taminareo iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy niakatra hoe verena kely asan'ny apôstôly toko voalohany
misy eo misalasala be mihitsy amin'ny androny akarity iny voateny hazavaina fanorony fanotelo zany zavatra zany dimy fahasivy asan'ny apôstôly toko voalohany ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary misy raona mitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy ndre misy voalahy teo anilany ny akanjoakanjo fotsy izay nanao hoe ry raha Galiliana nahoana zany mety mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy izay nampiakarana ny anatra aminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra ino le vakitsika tao amin'ny Tesalonianina tokoa efatra teo hoe ho avy any raha ho lanitra to tahaka nahitanareo azy ny mpianatra zany zao raha miteny ny apôstôly Paoly zany zao tsy nahita dia manotra ny Tesalonianina voalohany fa mbola inspiration de cet esprit zany ampianarana apôstôly azy zany fa ny apôstôly roapiny folo raha impiny folo plutôt eo amin'ny asan'ny apôstôly io donc araroto raha mandalo eo sika asan'ny apôstôly toko voalohany io dia nitany saina ry zany Petera zao na Jakoba dia tonga ary amin'ny faraparany hoe ndininy fa telo ambiny folo Simona Zelota ary tsy eo koa le Jodasy namadika ny Jesosy aoka mamaky tsara nareo fa isika nandika azy hoe Jodasy nefa rehefa avy eo anoratra Joda dia natoketsika hoe Joda ndray no anarany fa i Joda io dia ary alohan'ny apokalypsy eny fa i Jodasy Iskariota no tsy teo tso tamin'io izy raiky ambiny folo lahy ihany le voatoronareo ireo zany nahita maso kiana ara-tsaina kritika intellectuelle nataon'ny mpampianatra amanina ry Joda tsy manano loatra momby zany izy zany koa ny manahita teo izy anahita Jesosy niakatra iny amanina azy zareo tsy manalaza izany ireo ka zay tsy apôstôly koa fa mpianatry ny apôstôly Paoly no manoratra asan'ny apôstôly toko voalohany ka le apôstôly ry Petera zany tsy nanatsaina hoe hitantara hoe iny Jesosy malasy nianina fotsiny hoe nahita ao any problematsika rehefa mahita zava-magaga mahita miasa n'Andriamanitra tanteraka dia tokony izany mahita n'izao any olona tiantsika manko zany fa zay nireo mbola dala iny olona iny mitantara hoe natao an'izao dia misy manao misy manombolitra aty amintsika zany tona zay hoe olona dala raha mitantara fa nanao zao taoko taniko Andriamanitra efa hipetsaka ny resaka n'izany hoe tena tsy mbola tonga ho fampivavana ataontsika mihitsy zany hoe miakatra iny olona dia mitantara zatra atao satria efa mananarana ihany sika na mitantara efa nanarana sika nasaina niakatra teo a ranona tinonoko ny anarany natreko zany dia mitantara dia tantara zavatra ny ainany tamin'ny finoana Jesosy fantatra dia ain zany zay T1 fotoana T avy ano manaraka sao dia misy anao témoignage tiany ndray koa le olona fa niakatra dia reo zany mieritreritra hoe ngamba tiandray zany tantara faharoa tantaraina iny amin'ny zavatra keo zavatra tantaraina amin'ny T1 ihany no tantaraina amin'ny T2 dia manolo koa zany ohatrany tsy misy tsony izy zany ka tsy nanao tsony tompo tsy nandeho niasa tsony ka izy retsika tamin'ireny nanazavana le hoe Jesosy miasa ho fiainatsika Jehovah no miasa ho fiainatsika Ezekela toko fa iana amin'ny telopolo da autoritetintsika dia hoe amin'ny ataoko aminareo mahalala ny olona fa masina aho i Jehovah zany Andriamanitra manino miasa ho fiainatsika dia nasaina tantara ny olona T2 fotoana faharoa dia ny tantarainy tamin'ny T1 ihany mbola tantarainy tamin'ny T2 ary nialavany izy dia mbola tsy kely a tonga fotoana fa T3 dia sao dia mba misy afaka hitantara zatra natao
tombo taminy ianao zany mba tsy te anao hoe ianao ihany tantara zay nataony tombo eo a tena zay sasany neny paster zavatra fampianarana reny fa tsy nisy akory reny hoy ny sasany ianao tena olo kafaitantara amin'ny tetro miakatra ray izy nazoto be misy foana izy a raha voanao tonga fotoana hoe misy mitantara miakatra izy defa mitantaraiko anareny tio izy matatombo zaho tatantareny tamin'ny tena ihany tatantareny tamin'ny T2 tatantareny tamin'ny T3 tsy nanao tsony a satria tsisy tantara mihitsy zany tsy nampianarina anao an'izany sika angady tena tsy miasa amin'ny fiainatsika mihitsy Andriamanitra tao ray anotanina ny fiangoly miasa amitsika va Andriamanitra satria tsy tsy mitantara fa tena tsy nitezaina anao zany mihitsy sika nitezaina anao fampavana eo amin'ny adiny ray sasany adiny vao mihoatra n'izay rehefa nitakezitra hoe adiny fio zay fa Andriamanitra io izy niakatra any an-danitra io tonga am'izay ny mpananatra rehefa namasina jesola voafefina géographie tamisy velona tao eto Palestine dia faritry Palestine hatrany Tiosy taona ihany tonga ny Jesola voafetra ny géographie izy nofo fa nitsangana izy naniraka ny mpananatra ny fanamasina dia manera-tany zoela toko fahatelo manera-tany ny nofo mino rehetra era-tany ny olombelona zany nofo zany zany mitritra pitozo anay sasy zany misy pitoza mino ny olona rehetra era-tany mino mahazo ny fanahy masina na aiza na raoviana dia ao aminy fanan'Andriamanitra dia lasa manenika ty tany ty ny fahalalana n'izany Andriamanitsika zany zany mivokatsy sy miakarany toko tany an-danitra midina ny fanamasina folo andro aoriana zao tsika miresaka zao a anio folobe zany dia folo andro fa tsy fito a raha fito dia afa le daty fa folo andro aoriana zao a raha oviny zany 10 plus 10 amin'ny 20 mai zany dia ino zany 10 andro aoriana ny Pasika tonga ilay mpananatra nampanantenany Jesosy nefa ny masina hoavinay asa izy tsy mino ndraiky dia tsisy an'izany mihitsy ny izy paster dia anao foana asabasa misy tonga fanamasina hoe mandray fanamasina an'iny hoe fa mba hatitsika zay nanaovana lesinany hoe herinandro ny fanahy masina mihitsy manelanelanao tonga ny raty zao 13 Mai 14 Mai tsika fa miatokely makaina kely 14 Mai 5 7 8 dia miakatrisika momba ny fanahy masina ihany mba ahafahantsika mandray amin'ny 20 Mai hoe Pentecoste zany io le fanahy masina ny anaratsika nandrify ny herinandro farafahakeliny satria ny fanahy masina mitoetra ho ntsika mandrakizay amaranao efa hitako fa misy mierikerika tapitra le 5 minitra hoe le anankiray hitako amin'ny maso eto za mahay mijery anareo a jaona toko fa 7:20 ndimy fa 10:20 sy ny fa 9:20 jaona toko fa 7:20 ndimy fa 10:20 sy ny fa 9:20 raha tia ianareo dia tarinadika zao angataka ny ray ary izy amenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fagnano famarina zay tsy azo zao toy zao raisina satria tsy hita ny mafantany fa ianareo no fantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary aiza ny fanamasina ao anatytsika ho fanamasina aty amin'ny fankalazana ny
zay vao miteny amin'ny fampianarana fa zaka fa iainana mandritra ny fiainana zany ny trinité masina. Io zany no personnifie ao anatsika ao an'Andriamanitra. Tsy afa-po ilay Andriamanitra nahazo ao tontolo zao sy Jesosy ilay tonga teto amin'izao tontolo zao zanaky Maria Joseph ary ny fanahy masina zay ho avy ampetako tsy afako reo tokana ihany reo fa ny fomba fiasany ny fisehotantsika no samy hafa atokana ihany reo. Ny Jiosy rehefa miresaka momba an'Andriamanitra mpahaly dia atao hoe ilay anarana le saint nom, ilay anarana masina. Ilay atao amin'ny Deutéronomie, atao amin'ny Exodus hoe aza manono torona foana ny ara-tompondriamanitra ao ilay anarana. Da avy amin'izany no afana manazava amin'izany trinité masina zany ho an'ny olona mba tsy ho sarotra be hoe Andriamanitra firy aiza Andriamanitra ray, Andriamanitra zany, Andriamanitra many masina anankitelo zany pastera ray ihany zany. Za zao fahitanareo any firy tena zany firy zao hitanareo zao fa za manana anarana ny anarana rena zay nitaon'ny Jiosy hoe lay anarana momba an'Andriamanitra ray dia lay anarana nataony anarana tsy manomona an'io fa lay anarana ozy izy dia ny anarako zany zao zay a zay a dia zao hitanareo maso io ty zany zao izy ndraiky lay anarana izy any anarany tsy sa manonona lay anarana sy zao zao hita maso zao ary mifanahiky lay tariny ny fanan'Andriamanitra manakatra n'izany fampianarany fiangonana zany za nasoratra fa za tsy mamaky teny fa mangataka ny fanan'ny tompo hoe ampianaro aho hiteny ny fiangonana dia zany mifanahiko zany no miara-miasa amin'ny fanan'Andriamanitra. Nefa za zao za tokana ihany zany no azo anazavana tsotra indrindra ny trinité masina. Lay anarana Andriamanitra masina iza io Jesosy ary Andriamanitra fanahy masina fa zao ihany. Dia Jesosy mamerimberina an'eo amin'izao hoe zaho sy ny ray dia iray ihany. Dia lay Andriamanitra fanahy masina mpanantena ny toko antsika amin'ny andro fiakarana tahaka izao zany dia mipetraka izy io ao anatinareo hoe tombo. Dia mandritsy ny herinandro ny fanahy masina sika hianatra manao ino ao anatinareo ao fanahy masina. Ny any sasany fanahy masina malahelo tombany fanahy masina ao anatiny ao ozy izy fanahy masina ao anatiny ao. Dia ny any sasany mba fanahy masina mananatra lay mananatra hafa ny Jesosy mananatra. Ny amin'ny sasany fanahy masina manitsy ny diany any ambadianany any arakaraka izay toezahatra mitrano amin'ny fiainan'ny olona dia miasa tahaka izany lay Andriamanitra ao anatintsika diany ho tonga ny e izany. Izy Andriamanitra menominahitra mino aho fa tsy nakaleo anao ndray ny haino amin'izany valom-boapolo miditrako zany fa tsy 5 am-boapolo miditra ny voninahitra. Amen.